Faly miarahaba antsika rehetra indray ny tenako amin'izao alatsinainy izao. Miarahaba ihany koa nahatratra ity taona 2024 ity. Ingany mba ho taona feno fahombiazana ho antsika tsirairay avy, feno hafaliana, feno faherezana ihany koa, ahafahantsika miatrika ny taona iray manontolo dia mirary ny soa indrindra ho antsika tsirairay avy. Raha ny toetry ny andro no jerena dia ny sary azo avy amin'ny zana-bolana hatrany no hanombohantsika azy. Araka ny hitantsika eto dia misy an'ity andian-drahona mateviny ity amin'ny faritry ny canal de Mozambique. Nisy ihany koa tamin'ny herinandro ambony teo ny faritra andro ratsy izay narahina maso tany amin'iny avaratry Madagasikara iny, ary ny mandrafitra ny toetry ny androntsika dia saika ampin'ny talio na tsika avy avaratra andrefany. Izay manamarika hoe tena ao anatin'ny fahavaratra tanteraka mihitsy tsika izao dia mandritra ity herinandro ity saika ho avy foana ny orana ary aray kotrika izany manerana ny nosy fa any amin'iny tapany atsinanan'ny Madagasikara iny no mety ahitana andro maina kely. Dia ny maripana tsy dia ahitana fiovana fa mafana ny andro. Ho andra-pitsy manokana zareo dia anorana vao maraina ny aty amin'ny faritry ny Matsiatra ambony sy ny any amin'ny faritry Orombe iny. Toy izay ihany koa ny aty amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara, arahy kotrika ary izany any amin'ny faritry Boeny iny dia azorana tandrifin-drahona ihany koa ny any amin'ny faritry Melaky. Sisan'izay ny maraina dia saika maina ny andro na efa ndimba ny rahona sy ny masoandro. Ny amin'ny tolakandro dia anorana ny eran'ny Madagasikara fa ny aty amin'ny ilany andrefana iray manontolo dia arahy kotrika izany. Anorana tandrifin-drahona ny any amin'ny faritra avaratry Madagasikara, mahazo kely ihany koa ny any amin'ny Analanjy-Rofo iny orana tandrifin-drahona, ary ny aty amin'ny faritra Vatovavity-Vinany sy ny faritra Atsimo Atsinanana ary ny faritra Nosy aty. Ny vinavina ho an'ny maripana ny ambany indrindra manodidina ny 4 degré Celsius eo any amin'ny vakina karatra iny izany. Ny vinavina ho an'ny maripana ambony indrindra dia saika ho hitantsika any Morondava any, izany hoe any amin'ny renivohitry ny faritry Menabe any dia toy izay ihany koa ny any Atsimo andrefana ary ny any Mahery-tanàna mazava ho azy efa haitsika tsenjery mihitsy. Ny eto amin'ny faritry ny afovoantany manodidina 8 hatramin'ny 9 degré Celsius ny maripana ambony indrindra. Ho an'ireo firenena vitsivitsy ivelan'ny Madagasikara ary dia ny any Paris somary isy andian-javona kely dia mihiba 2 degré Celsius ny maripana ambany indrindra. Ny any Milan indray dia hibalika ny masoandro, toy izay koa ny any Nairobi sy Bangkok, fa ny any Johannesburg any no ahitana orana malefaka. Ho an'ireo nosy maika dia hibalika be mihitsy ny masoandro na ny Maurice na ny Comore na Seychelles na La Réunion, ary ny maripana dia tsy latsaky ny 3 degré Celsius ny ambony indrindra. Dia izay no azona roso ho an'ny androany. Mirary koa zahay raha mirary sy mamerina ny firariantsy hoe tia mpamaranana hoe ho taona zina ity taona 2024 ity. Veloma daholo tompoko.